miaramanao ry mpianoavana tafahona soa indray amin'izao volakandrony sabata izao fifaliana ho ahy indray miaraka aminao ny pastora Kotason zao nitiana soa izay namana tsy mifakafoy aminao mialohan'ny anarahanao ro fandarana amin'ny sesy izay inona sy irinay fa hitondra fifaliana ho anao dia handeha hiara ivavaka isika misaotra Andriamanitra satria atolotra ho anay izao fotoana hariva izao afahanay indray miaraka mianatra ny teninao, afahanay indray miaraka midera sy mankalaza anao, mety eza ho anivonay, mety eza hikasika anay ka tonga anay hanam-pifaliana mandritra izao andro izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandundunao ampunao Gesù miandri mitalo miangafiano feunza milaza tenati miandrandranao duri fuai ni funao fa easy tundra fiainana vavao valuni antsuni resuni tanani wanaoni fitavani Mandunduna wampuna isnifu na wasimana kavali resani lefitiavani nufidi adela izanuvana enyana yana deyana tapani evicha fuera
mirava toko lafinaritra toko vavy ny fandaharana mizotra ao amin'ny fombiazana izay ny miantrana atao aminao amin'ity an'ity ary asaina mpitiavana ianao anjoisy anaraka ny fiarahantsika eto hatramin'ny farany ny amin'ny loha hevitra anankiray izay tena isan'ny mahaliana ho atolotra ianao rehefa avy eo fa indro aloha ny faingo. Araka izao hitanao any tokantrano an'izao dia miaraka amin'ireo tanora mahafinaritra ireto isika tanora zazalahy tanora zazavavy ahitana ny Jejedia ahitana ny Marco ahitana ny Andraina ary ahitana ny Melody ihany koa izany. Faly mandray anareo ny plateau ny mizotra ao amin'ny fombiazana. Miarabantsika rehetra ny tokantrano. Solitena ihany izy mianadahy arabantsika tany tokantrano tany loha hevitra ho amin'ity anio ity araky ny soratra hitantsika miakatra eo iny dia milaza hoe ilaina ve ny fampiasan'ny tanora na ny ankizy ny telefona any ampianarana na ihany koa raha ohatra hoe idira misy kokoa dia hoe azo atao ve ny manome fahalalahana ny ankizy hampiasa ny telefona any ampianarana eto nareo hevitra mianadahy noho ny hevitrareo mikasika an'izay andao ajaitsika aloha ny vehivavy dia Andraina no metsika fitenenana voalohany. Raha ny amiko manokana moa izany raha ny hevitro manokana dia tsy tokony ilaina ny fitondrana ny telefona any ampianarana. Nahoana? Satria manjary manimba concentration an'ny mpianatra izay mitondra telefona. Dia hitodika kely indray atao aminareo lahy manahoana ny hevitrareo amin'ny rahalahy hoe tokony ve hampiasa telefona ny ankizy any ampianarana raha eny inona ny antony raha tsy ihany koa dia aza voatahaka ny eny Andraina teo. Raha ny hevitro manokana aloha izany dia raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia tsy afa miala amin'ny fivoarantsika izany hoe be dia be ny fiarahamonina ny olona mampiasa finday dia nefa ny ankizy ihany koa miezaka maka tahaka an'izay dia ny ankizy mihitsy amin'izao fotoana izao mangataka hoe hampiasa finday izy. Ka raha ohatra hoe mangataka ve izy hampiasa finday dia raha ny hevitry Jejedia manokana dia hoe antsy manina fa aleo izy hampiasa na any ampianarana ary. Inona no mety hoe ilana ny finday any ampianarana izany raha ohatra ka hoe fataniko ilay izy. Ya, ny ilaina finday any ampianarana zao raha amin'izao fotoana izao afaka anaovana fikarohana manokana ny finday. Indrindra moa ilay atsotsika hoe smartphone satria amin'iny izany misy zavatra soratana fotsiny ny karohana dia tonga dia mipoitra avy hatrany ka ilaina mihitsy izany ny zavatra ohatr'izay amin'ny fianarana mba hanamora ny fikarohana. Dia Andraina teo nilaza hoe tsy ilaina ny fampiasana finday any an-tsekoly ny ray aman-dreny nefa betsaka ny milaza hoe amin'izao vanim-potoana izao raisiko ilay hoe amin'izao vanim-potoana izao fotsiny any Jejedia tatsy hoe noho ny fandriampahalemana dia tokony hampiasa finday ny ankizy rehefa any an-tsekoly ohatra hoe ahafahany miteny hoe somary tratroriana kely izay vao mirava na ihany koa any an-tsekoly hoe nirava loha izay fa tsy hainao ahoana ny fahitany Andraina an'izay dia rehefa avy eo maneho ny heviny Melody moloha tazomin'ny Andraina ve hoe aleo tsy mampiasa fa atrehana izay zava-misy eo. Ie, mbola tazomiko ilay ary Melody ve mitovy hevitra amin'izay hoe tsy tokony hampiasa finday any an-tsekoly ny mpianatra? Indrindra manohana ny hevitry Andraina satria ny telefona hitantsika amin'izao na ny ankizy manomboka any amin'ny 2 taona dia efa hita hoe efa mikitikitika telefona kanefa tsy voatery hoe ho tsara ho any ankizy izay telefona izay. Ny toro-hevitro manokana zao any le fanontaniana napetraka teo hoe ny fandriampahalemana ahoana ho any ankizy raha mbola any amin'ny kilasy ambany izy dia afaka aleo tsenaina foana ny ankizy. Tsenaina sy aterina. Eny isika moa izany tsy resaka hoe ary amin'ny karabola ve dia ity ny telefona dia atsoneny raha ohatra tsy mirava loha voaka maîtresse aloha fa ohatra hoe ndeha isika hoe zokizokintsika moa izany eto miresaka hoe ankizy fa ny fandaharana ho an'ny tanora ndeha atao hoe manomboka eo miala sakana eo izany ahoana ny hevitry Melody mikasika an'izay hoe aleo tsy mampiasa mihitsy fa zazany aloha izany eto mampiditra tsy haiko raha afaka nohanahy izy mirahalahy amin'izay hoe iny izy teo hoe eo amin'ny lafiny fandriampahalemana fotsiny ohatra dia antony anankiray tokony hampiasana ny finday. Ny fahaparina angamba ny tanora mena toromarika manokana alohan'ny miala an-trano. Mena toromarika manokana ny tanora dia efa afaka
mama zay olana izay. Eritreretinareo mirahavavy satria ny fahitako azy zao nareo mirahavavy miombon-kevitra dia eritreretinareo mirahavavy teny zao sahady fantaniana tiako apetraka ity zany hoe fa inona zany ny tena maharatsy an'le fitondrana an'le finday any an-tsekoly, inona ny mety ho ataoko anaty farangisosina hoe risque na danger na zava-doza teraky ny fitondrana finday any an-tsekoly hovalianareo zay rehefa aveo. Fa ho anareo mirahalahy kosa Marco zao mbola tsy niteny. Marco aloha ve mampiasa telefona e? Mena micro izy aloha Jedidia. Mbola tsy mampiasa telefona. Mbola tsy mampiasa telefona. Sarotsarotra ihany satria za tsy mampiasa telefona Marco nefa tsika eto an-tany hoe raha ho amin'ny Marco manokana tokony homena lalana ve ny ankizy taoko anaty farangisosina ho azy fa ataontsika hoe efa manomboka eo miala sakana 12 taona miakatra eo classe de 6e eo zany efa tokony homena telefona ve ny ankizy makany am-pianarana. Eo amin'ny classe de 6e eo zany tokony mbola tsy homena telefona satria mbola tsy ao anaty saina mihitsy le telefona, mbola tsisy zavatra ilevina anazy. Eo amin'ny secondaire miakatra eo dia efa eo amin'iny zany tena ilaina telefona satria lesona betsaka be tsy araka mihitsiny dia afaka mirecherche amin'ny telefona fotsiny dia zay zao hevitra anankiray hoe afaka manao recherche manahoana ohatra raha Jedidiany antaniko hoe mba miomboka-hevitra amiko ve ohatra na ny mpijery hafa ny atokantrano ihany koa Jedidia hoe manampy ihany koa le izy amin'ny resaka fandriampahalemana satria mba ahafahany ankizy ahoana zao ny fahitany Jedidiany zay akoatriny hoe anaovana recherche any am-pianarana zany. Araka le volaza teo hoe fandriampahalemana satria amin'izao zany misy ankizy miala ao tokantrano dia mandeha kilometatra maro mihitsy vao tonga any an-tsekoly. Misy mandeha tongotra, misy mandeha bus na ohatr'izany dia misy aterina. Nefa matetika rehefa fanalavitra be ohatr'izay ny toeran'ny mpianarana sy ny toeram-ponenana dia ilaina foana le fifandraisana amin'ny zanaka sy ray aman-dreny satria misy fotoana ohatra raha fotsiny orana dia vitsy ny bus mandeha dia tara le ankizy ohatra tsisy bus nefa dia tsy maintsy antso ny ray aman-dreniny izy amin'izay fotoana izay satria ny sekoly midy ny bus tsisy ny any an-trano nefa miandry ka raha tsisy finday amin'izay fotoana izay dia tena mety hiteraka voka-dratsiny be satria ny tsy fandriampahalemana efa raha ohatra zany ka feheziko kely sahady ny zavatra andraisan'izy mirahalahy dia manampy ny ankizy ny fitondrana finday any an-tsekoly kanefa kosa raha manampy ny ankizy ny fitondrana ny finday any an-tsekoly eritreretinareo dia nizao sahady ihany koa ny valin'izay hoe inona ny tokony atao tena hoe hoentina makany an-tsekoly ve dia atao apaosy dia atao anaty kitapo ve le finday sa kosa hoe hoentina le izy fa mba misy fepetra kosa ohatr'izao ny atao tsy fantatra hoe apetraka any abirao ve tsy fantatra fa nareo rylano iriko amosaka an'izay rehefa aveo fa hiverina kely atao aminazy mirahavavy hoe fa inona ny tena tsy maharesy lahatra anareo, inona ny mety holoza miandry ny ankizy raha ohatra ka hoe ampitondraina azy ny finday famena alalana mitondra finday any an-tsekoly ry zareo. Ho anahy manokana zao tany amin'ny classe de première angamba vao nampiasa telefona fa mbola zady tamin'izany tsy nahita olana mihitsy zany Mélodie amin'izao efa tsy mianatra tsony aho zao efa miasa fa tsy nahita olana tamin'izany aka tamin'izany ane ohatra hoe tamin'ny taona firy zany fa amin'izao raisiko ohatra fotsiny hoe vao tsy ela kory zao nalaza be ny fangalaran'olona dia be ny ray aman-dreny ny tsiry tao anatin'ny saintaona hoe andeha ampitondraina finday ny zanako satria za sahirana tsy afaka maka sy manatra ny zanako raha ohatra ka misy olana dia mba tonga dia efa manindry bokotra anankiray fotsiny izy dia efa vao antso fa ny amin'izao resahantsika izao mbola tsy resy lahatra ve Mélodie arinona ny mety voka-dratsy ateraka le hoe omena lalana ny tanora ampiasa finday any an-tsekoly hitondra finday mihitsy akoatra ny efa niteneny andraina teo hoe amin'ny resaka fifatohana ny fampiasana telefona any am-pianarana mety hahatonga ny ankizy hanitatsaina ifraude raha tonga ny fotoana ny fanadinana fampiasana telefona moko misy dikany ane matoa 12 taona vao mahazo mividy puce eny amin'ny mpivarotra eny 12 taona vao mahazo afaka mividy puce ny olona ray zany hoe tokony
any amin'ny efa lehibehibe any zany vao mampiasa telefôna ka tamin'izany ohatra ny foronan'ireo opérateur rehetra ireo ohatra tamin'izany fotoana izany mbola tsy nisy olana tahaka an'izao hoe sao dia hoe ny fandresentsika lahatra eto no mahatonga ny opérateur somary ampidina kely an'izay zany tsetsatsiatra zay fa tsy hoe manohatra ny melodia akory fa andraina ny tiako antanina hoe andraina inona ny mety ho voka-dratsy ateraky ny fanomezana lalana ny mpianatra ampiasa telefôna any an-tsekoly. Raha ny hevitro manokana indray voka-dratsiny dia ao anatin'ireny telefôna ireny moa zany amin'izao efa misy le zavatra mamofady na ohatra hoe olona zao hoe miinvite hoe andao iona nefa ny zava-doza miandry anao any sendra hoe rehefa mirava dia hoe rehefa mirava dia hifanao fotoana amin'ilay olona ohatra dia mety zava-doza ny ateraky le izy ie dia efa somary mamaraparana raha teo ihany koa tsika ho anareo mirahalahy araka le fantaniana izay efa napetrako teo ihany koa inona ny azo ambara ho an'ny mpijery any atokantrano na ny tanora tahaka anareo na ny ray aman-dreny hoe inona kosa na dia ohatra nareo mirahalahy resy lahatra hoe aleo mena lalana kosa ny mpianatra hitondra findaina no ity antonty na no ity antonty melohan'izay aloha melohan'izay satria manjakatra ny hoe efa mitipitiny tsika efa resy lahatra amin'ny zavatra tenena izy mirahava avy teo ve nareo hoe mety hisarika ho any amin'ny fanaovataova foana le izy na mety hisarika ho any amin'ny tsy fifantohana le izy ahoana ny fahitany mariko an'izay marina izay fa le fitondrana telefôna koa zany raha hoe fijerena azy dia mila asiana lerana tsy hoe eo foana ianao nefa hianatra ianao dia eo amin'ny telefôna zay zao efa vahaolana anankiray tamin'ilay fantaniana napetrako taminareo lahy hoe inona kosa mba fepetra raisina za mino fa jejeja manana ambara akoatran'izay voalazany mariko izay tena isan'ny zava-dehibe mihitsy izay mariko raha ohatra zany zao le hoe teo amin'ny fandriam-pahalemana teo dia raha ohatra hoe olana be le fampiasana finday ohatra ao am-pianarana dia afaka asiana fitsipika ny aina an-tsekoly hoe mpiana daholo ny finday rehefa atao am-pianarana mba hampifantoka antsika mba tsy hisiany ozy izy teo hoe fraude sy ny sisa dia rehefa mirava ny ao am-pianarana dia afaka mampiasa finday le ankizy misy kosa nefa tena ilaina mihitsy le fikarohana araka le hevitra tamin'ny voalohany teo hoe ilaina fikarohana le satria amin'izao mihitsy misy mpampianatra tena manentana ny ankizy mihitsy raha hoe karohanareo afaka mampiasa finday nareo rehefa anao an'io fikarohana io zany hoe misy fotoana zany tokony asiana fitsipika le izy satria mpampianatra ao am-pianarana misy fotoana hoe avoainy findainareo karoha izao na hoe alefo sarty fa tsy afaka mandika an'ity tsika misy fotoana kosa nefa mpampianatra miteny hoe vono daholo ny findainareo fa mila fanazavana anao fanazavana dia mila fifantohana kely dia mitoetra any an-trano koa moa zany le fampiasana finday satria tsy hoe rehefa tonga any an-trano dia malalaka fa ny ray aman-dreny koa zany tokony maneho ohatra mametraka fitsipika ihany koa amin'ny fampiasana finday mba halala ony le ankizy ahifetena satria indrindra moa zany ny ankizy rehefa mampiasa finday dia mety tsy hafetena izy fa raha ohatra hoe tanora efa lehibebe tenenao fotsiny hoe zao katramin'izao anao mampiasa dia mety tena mampiarina le izy fa ny ankizy zany tena raha maso fa afaka mampiasa izy hevitra anankiray efa mitondra hafatra sahady zao ary hitantsika miatokatoka mihitsy moa zany melodia atao amin'ny ankavia koa ato ny amin'izay torohevitra noentiny jejeja sy marco zay fa efa mamaraparana ihany koa tsika misy ve hafatra tia ny melodia ampitaina indrindra toa-kevitra ny amin'izay lohahevitra resahantsika androan'izay hoe fanomezan-dalana ilaina ve ny fanomezan-dalana ny ankizy ampiasa ny finday any an-tsekoly. Ny hevitra moa zany ny hafatra dia mitodika manokana any amin'ny ray aman-dreny zany miankina amintsika ray aman-dreny ihany zany izy io hoe amela na tsy amela tokony ho jerentsika eo amin'ny voalohany indrindra ny taona arakaraka ny taonany ankizy fa tsy hoe any amin'ny taona voalohany kosa ve ny ankizy dia efa ampitondra antsika telefôna ve ohatra fa ataony inona zany inona ny ampiasany an'izany ary mety hanimba ny masony zany raha toa ka hitondra telefôna izy hatrany am-pianarana nefa mino afa any an-trano koa izy mbola ampiasa an'iny dia ho antsika ray aman-dreny zany
ho an'izay mampiasa ihany koa mamela an'izany amin'ny mampiasa ka mba hisy fanaraha-maso satria tsy miafina amintsika ny firoborobony ny Facebook sy ny tariny ilana fanaraha-maso ny fampiasan'zanantsika ireny fitaovana ireny fa mety ampidi-doza ho azy izany raha tsy arahantsika maso. Ho an'ny andraina manokana inona ny mba hafatra tia ny andraina ao ampitaina na ho an'ny mpanabe ho an'ny ray aman-dreny indrindra ho an'ny tanora tahaka ny andraina. Raha ohatra hoe ho an'ny mpanabe dia mila manentana zany izy ireo hoe vonoina ny telefonina rehefa atao ampianarana. Raha ohatra ka manome alalana izy ampiasa telefonina tsy izay? Ie. Dia raha ohatra ndraika ohatra hoe ho an'ny ray aman-dreny dia mila araha-maso be zany ny ankizy izay manao an'izany raha mbola latsaky ny 12 taona izy. Dia raha ho an'ny tanora ohatra andray dia efa sarotra izao ny fiainana. Dia mety misy zava-doza ateraka izany rehetrarehetra izany hoe misy olona ohatra izao hoe misy olona miinvite anao ohatra izany dia misy zava-doza. Dia raha ny amiko manokana dia raha ny ilaiko telefonina hoe lesona izay tedavina fotsiny no ilaina an'iny telefoniny. Mazava ny hafatra fa tahitodika ihany koa ao aminareo mirahalahy efa eny amin'ny Marco ny micro inona ny mba hafatra tia ny Marco ampitaina na ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny tanora tovolahy tovovavy kely ohatra ny Marco sy ho an'ny mpanabe ihany koa. Ny hafatra manokana dia ho anareo tanora tsy hoe tsy mahazo mampiasa telefona na mahazo mampiasa fa misy lafitsarany dia sady misy lafiratsiny. Raha hoe manana telefona ianao dia tokony asiana fehetsany foana ozy ateo. Fa rehefa any an-trano kosa dia tokony hoe avela kely aloha fa tsy tonga dia hoe ampiasaina foana izy isaka mihetsika izao satria manko rehefa lobaty ilay izy dia chargena dia sady hoaniny kitikitika. Tsetsatsiaritra fotsiny. Tsetsatsiaritra fotsiny Marco ve efa te hampiasa telefona? Raha mbola amin'izao aloha zany efa te hanana telefona fa mbola tsy amin'ny taonako ilay izy dia endriny tovolahy tsy dia dia menanao ny fitenenana ary mintsina n'izay rehetra sy hitondra hafatra ihany koa moa izany ho an'ny any an-tokantrano. Araka ny teny amin'ny Marco teo hoe misy lafiratsy misy lafiratsy tsara ilay izy izany hoe mila asiana fitsipika entitra zany amin'ny fampiasana indrindra ny ankizy satria ny ankizy tsy afaka mifehy-tena tsiny dia mila fitsipika entitra miainga hatrany amin'ny ray aman-dreny ilay izy hatrany ampianarana. Hatrany ampianarana moa zany amin'izao efa hoe tsy afaka mitondra collège sy ny primaire tsy afaka mitondra finday ny ankizy. Dia ireny zany zao efa fitsipika efa entitra petraka ny fanjakana sy ny fampianarana hoe manimba fifantohana ilay izy. Rehefa any an-trano kosa nefa fifandraisana ao an-tokantrano sy ny sisa ohatr'izany dia maneho ohatra ny ray aman-dreny. Tsy hoe miteny fotsiny hoe tsy azo atao ry na tsy azo atao fa tena maneho ohatra mihitsy zany ilay ray aman-dreny hoe rehefa misy fotoana fihinanana sakafo kosa ohatra dia mba ajanona ohatra finday na ohatra izany. Izany hoe ny tiako tena zany hoe asiana fitsipika entitra ilay izy amin'ny fampiasana finday dia tokony haneho ohatra tsara ny olon-dehibe ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra amin'ny fampiasana finday. Hoy ny fitentsika malagasy hoe ny hevitra ho no terabary ka dia atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby atsipy ny teny eny am-pony malala. Isaorana Dididia, isaorana ihany koa Marco, tsy adino andraina ary melodiny araka taminay androany ianao mpijery ihany koa dia angasitrana be dia be ary efa nomezana fotoana indray ho amin'ny herin'ny anio tahaka an'izao veloma toko.
pianako ianao no fitarako ianao no tomposina hariay ilay tokony fanay ianao no antony fisina Pina mas o beijo eu faço avanço ya no no tutulugu ya no shishai sambaraku manja kiza ya dadaku tulam yano diam hanurenana yano fana perana yana wafiakana Kizai tunga vafangana pamuntisu yano nuanjasaku Fanyetu efamakale tebi siture Tambacha tuntu lumasambacha ya no shirai masambaraku manja kiza ya danaku ya no batulam ya no diam hanurenana no fana perana ya no jijai no sambaraku manja kizai fia danaku ya no batulam ya no deam anurenana ya no fana perana Sambaraku manja kizai fia danaku ya no batula ya no dea anurenana ya no fana pejana
fonao tsotra tena mamabony fo Nitenina manamalizani tena fitiavana teradiana asadrashu kanira jani luijuata tena itufona yana ulekana tifukriti resuresizeleu tantanunaku efifalikuyana resuresizeleu tantanunaku efifalikuyana efifalikuyana Miaraba ny mpanaraka ny oazisy rehetra amin'izao fotoana izao. Ankehitriny isika dia hiresaka manokana amin'ny zatovovavy izany. Afatra manokana ho an'ny tanora zany ity hoentina ity. Matetika isika vehivavy dia olony fo ny akamaroantsika izany. Ka rehefa mahazo teny mamy na mahazo tambitamby na mahazo dokadoka na fandokafana na mahazo fanomezana dia mihevitra isika fa izay ny tena hoe fitiavana, mihevitra isika fa tena tonga lavatra, mihevitra isika fa tena tiana. Dia afatra manokana ho anareo zany ry zatovovavy ity hoe tandremo latsaka ao anatin'izay fandrika na fitaka izay. Matetika dia entiny devoly andavona ny tovovavy ireny. Fa rehefa misy midokanao na milaza ny fahatsaranao dia fahendrena ny misaotra. Misaotra tompoko, ohatra hoe lazaina ianao hoe mahafatifaty ianao, misaotra tompoko, zay dia ampy. Tsy fanao zany ilay hoe zao koa ve dia mba tsara, tsy asiana tohany ilay teniny, fa tonga dia fisaorana, ampitiavana, ampanajana, ampahamontinana no entinao mamaly an'izay fandokafana anao izay. Toy izay ihany koa ny fankasitrahana hoe mankasitraka fa tsara be ilay zavatra nataonao teo. Fisaorana tsotra, misaotra tompoko, na hoe derain'Andriamanitra. Fa tsy tohizana hoe za koa ary nanao an'iny efa tena sahirana be mihitsy, na hoe ohatra hoe tenenindray ohatra hoe tsara be ny akanjonao, tiara akanjo efa ela be, tiara nividiko 500 teny amin'ny friperie. Tsy fanao zany izay, fa rehefa misy manao teny toy izany dia misaotra, zay ihany no fahendrena, misaotra tompoko, dia zay dia efa ampy. Dia aoka ianao zany tsy hevitra an'izay hoe tena hoe fitiavana be na toy izany, fa indrindra moa raha vao latsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana ny vehivavy ka misy olona midokadoka azy na manome fanomezana azy na manao teny mamy azy, tonga dia latsaka tanteraka ao anatin'ny fandrika. Dia mila mitandrina zany ny zatovovavy. Dia eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, marobe ny tanora, zazavavy izay lasa mifankatia amin'olona, amin'ny lehilahy efa manana tokantrano na lehilahy efa manana olon-tiana. Dia mila mitandrina ny zatovovavy tsy ho latsaka amin'izay. Ahoana ary ny fomba tokony atao hialana amin'izay? Ento amin'i Jesosy ny fiainanao isan'andro.
apetrao aminy no avinao ray manontolo alohan'ny voahanao ny trano dia efa atolory an'ny tompo ny fonao, ny sainao, ny masonao, ny vavanao, ny tenanao manontolo mihitsy mba ho feheziny, mba hiarovany ianao tsy ho latsaka ao anatin'izay fakam-panahy izay, mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fitaka. Fa matetika ny zatovavy mantsy dia mieritreritra hoe rehefa misy olona miteny hoe tiako ianao dia mihevitra ilay zatovavy tena tia azy tokoa, lazainy aratsiratsiny eo ohatra ny vadiny na lazainy fa tsy mbola manana tokantrano izy dia voalangolango amin'ny alalan'ny teny mamy isan-karazany sy ny feo malefaka isan-karazany sy ny fanomezana dia latsaka ny zatovavy. Mila mitandrina isika ao anatin'izay. Apetrao amin'i Jesosy ny fiainanao, aza tonga dia mora miraiki-po amina olombelona. Apetrao amin'i Jesosy ny safidinao, antanio mihitsy izy hoe raha toka efa ao anatin'ny taona izay tokony hidiranao anatin'ny tokantrano ianao, antanio Jesosy, ity ve Jesosy ilay olona izay notendrenao, efa nomaninao ho andefimandroko. Raha toa kosa ka mbola tsy tokony hiditra amin'izany ianao dia hialao lavitra ny olona izay manao anao toy izany. Dia izay no toro-hevitra kely tsetsatsetsat tsy aritra nampita manokana ho amin'ny zatovavy mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fijangajangana na fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manana fitondrantena endry matotra ankasitran'Andriamanitra. Ary ity ny tena zava-dehibe indrindra, ataovy tsapanao fa manatrika anao eo foana Andriamanitra. Ataovy tsapanao fa miaraka aminao foana izy, naiza misy anao, na misy mahita ianao na tsy misy mahita dia aoko tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tsapanao izany dia tsy ho lavo mihitsy ianao. Enoy foana izany ny feon'ny tompo izay mibitsika aminao, ary aza mandeha any amin'ny toerana izay mety hisy fakam-panahy izany. Izay ilay nolazaina teo aloha hoe atolory an'ny tompo ny tenanao manontolo feheziny, na io tongotrao io mba tsy handeha any amin'ny toerana izay mety hisy fakam-panahy izany. Ny masonao mba tsy hijery zavatra izay hoe hitarika anao na hitondranao ao anatin'ny fakam-panahy. Dia izay fahatsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra izay, ny fetezanao sy ny fanoloranao ny tenanao ho feheziny, izay no ahafahanao miaro ny tenanao tsy ho latsaka ao anatin'izany fahalavona izany. Amin'izao fotoana izao maro ny olona izay mijaly ao anatin'ny tokantrano, vokatra izany fijangajangana izany, ary matetika dia avy amin'ny tovovavy no antony mahatonga izany. Mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra mba tsy ho ianao no ho latsaka ao anatin'izany ka ampikorotana ny tokantrano hafa. Dia izay no azona tolotra anao indray tamin'ity androany ity, mankasitraka tamin'ny fanarahanao ny fandaharantsika. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafy ho any manaraka indray ary. Veloma tompoko!
faly miarabanareo indray rakizy. Androantsika dia hianatra manamboatra ny tony chiffre kely tony izay ahaizantsika faran'izay aingana table de multiplication. Ahoana ny ampiasantsika an'izany aloha asehoako anareo izy aloha rehefa vita. Ity izao le 1 misy ny chiffre rehetra ao anaty table ao anatiny fa tsika izay menao any amin'ny radio dia ohatry ny hoe 1 fois 1 1 fois 2 2 dia soratanao daholo fotsiny ny valiny. Faharoa eo amin'ilay chiffre 2 dia ny valin'ny table 2 ny soratantsika ao anatiny eo amin'ilay chiffre 3 valin'ny table 3 ny soratantsika ao anatiny takizay ihany koa eo amin'ilay chiffre 4 valin'ny table 4 ny soratantsika ao anatiny ho an'ilay table 5 valin'ny table 5 no soratantsika ao anatiny takizay ihany koa ny table 6 table 7 table 8 ary table 9. Inavo ny fitaovana ilayntsika amin'izany? Mila taratasy maromaro tsika, taratasy matevina na reny carton chemise ireny. Atao maromaro ilay izy satria betsabetsaka ilay chiffre ho ataontsika. Mila règle ihany koa tsika anaovantsika an'ilay chiffre. Mila stylo tsika mazava ho azy sy ny feutre ahafahantsika mandoko an'ilay sisin'ilay chiffre izay tiantsika hidécorena anazy ary ny farany mila hety isika. Dia ho mpanangonantsika ankizy an'izay dia andeha aloha tsika ary anaraka hira iray. Ilazanya tsarana vitana kafenu wafalina lemifuku wafakale iderano tsipu iderana wachani lenutiku ilazanya tsarana vitana kafenu wafalina lemifuku wafakale iderano tsipu asana chai nyanaranahu nifeunenu itatane mafibe oresureni latulu chai uanicha akasita noriva Silesa kamina niteni suchaya wabavanai neteni rewe etikuloshana asanga chai yandaranau nifeunenu ijatane mafibe olesureni latulu chai uanicha akasicha manarila asanga chai maka taratasy matevitevina indray sika rakizy carton chemise na ny anazy zao ty baoritra netezako fotsiny. Alaitsika iny taratasy iny dia asiantsika chiffre eo amboniny. Ny ilayntsika eto dia ny chiffre 1 2 3 4 5 jusqu'à 9 zay ihany ny ilayntsika satria tsika hianatra ny fomba fianarana table de multiplication aingana. Dia alaitsika zany zao mila manao raha mbola tsy manana chiffre ohatrany anaty nareo dia alaina mihitsy ilay tsipika. Tsipiatsika manao tsipika amin'ny spire mahay daholy misy tsipika amin'ny spirana ohatr'izao mampiasa règle tsara ny ankizy fa za zany zao mampianatra hoe tsy voatery rehefa tsy manana règle dia tsy afaka manao fa na dia taratasy ohatr'izao ary mafimafy tsara dia afaka atao règle. So dia hoe zay tsy nanana règle fa tsy afaka mba nanamboatra
manamboatra chiffre 1 ntsika saingy le chiffre 1 amboarintsika dia atao mivaingana. Ahoana moa zany chiffre 1 mivaingana zany? Afaka asiana soratra ao anatin'ilay chiffre. Dia atao tsara le chiffre. Atao tsara tarehy. Tsy atao ratsy ohatran'ny anany ny ankizy fa atao tsara tarehy. Atao tsara tarehy tsara. Vita zao ny anahy iny le 1. Na dia tsy nisy règle ary ah. Io na vita 1 tsara tarehy tsika. Rehefa vita izay hetezantsika iny chiffre 1 iny. Ny anahy zany 1 ataoko eto fa ny ankizy rehetra manamboatra 1, 2, 3 jusqu'à 9. Atao amin'ny taratasy matevina tsara le chiffre amin'izay tsy mora miforiporitra. Hetezana tsara, mahay manety tsara daholo ny ankizy tandremo sao misy rovitra. Hetezana tsara tarehy. Tandrina tsara mihitsy rehefa manety. Rehefa manety dia le atao ampovoan'ny hety ato ny ampiasaina dia amin'izay mahitsy tsara izy. Ato le eto ampovoan'ny hety no anetezantsika azy fa tsy ny lohany. Tezana tsara tezana tsara. Esorintsika zany le chiffre 1 esorintsika eo amin'ilay baoritra izay nampiasantsika azy. Iny ny anahy fa vita le chiffre 1. Fa tsika any an-trano manamboatra 1 jusqu'à 9. Dia ataontsika ahoana iny rehefa aveo? Ho lokotsika ny sisiny. Za zao nisafidy ny loko mangamanga. Lokotsika amin'ny crayon de couleur na amin'ny feutre izay ananantsika ao an-trano ao mety daholo. Lokotsika tsara tarehy ny sisin'ilay chiffre 1 rehetrarehetra. Lokona tsara tarehy. Lokona tsara daholo ny sisiny rehetrarehetra iny amin'izay hita hoe tsara le aina amboarintsika. Voaloko izay ny anahy navita nandoko daholo ny ankizy. Dia ho asiantsika soratra amin'izay eo amboniny. No ataontsika eo amboniny dia table. Ty zany zao ny anahy dia table 1 zany zao ny anahy ty. 1 fois 1 1. Asiantsika 1. 1 fois 2 2. 1 fois 3 3. Dia soratantsika arak'izay 1 fois 4 jusqu'à ny amin'ny 10 4. 1 fois 5 5. Alantsika kely aloha ty 1 fois 6 6. 1 fois 7 7. 1 fois 8 8. 1 fois 9 9. 1 fois 10 10. Izay dia vitantsika ohatr'izay dia ataontsika ohatr'izay koa le 2 3 jusqu'à ny amin'ny 9 soratantsika eo ambony eo ny valin'ilay table dia tiano ampiasaintsika isan'andro ao mahay table daholo ny ankizy kely rehetra.
vitsito batunerenyayaiko fantatro loatra fa tsy toetranao raha tsy ampifinona ho avela raha sendra vita iza ilainao ay dia azarinao fa dia irizoanao misy mendrika anivany tena mahay sy mampitomany fanaonao no tsy adinonao asa loatra fa dia isarakanao ireo talentako ampitokory di tsy fahaizako re masoloy ravelonako ity zanakao manohiatrany ny fiderananao ravelonako ity zanakao manohiatrany ny fiderananao reo talenta zay nomenao ay indra veriko iderana mbola ankafaliana mandrakariva no ifampiarabana amintsika rehetra indray any atokantrano any amin'ny alalan'izao fandaharana izay entin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana oniny izao indray teo amin'ny fandaharana teo aloha isika dia nijery ny mahakasika ny aretin'ny vavony mbola mitoy izany ankehitriny ary ijery lohahevitra anankiray sika nataontsika hoe karazana aretina anankiray izay pahazo ny vavony dia tsy inona izany fa ny atao hoe ulcère gastrique tsy hita be loatra ny anazavana ny adikanana azy amin'ny teny malagasy fa ataontsika angambany hoe ratra miforona ao anatin'ny vavony ny tsara fantatritsika mialohan'izany anefa dia izao io vavonitsika io dia mamokatra asidra isan'andro mba ahafany mandevona ny protide araka ny fantatritsika eo amin'ny fiarahamonina fa ny asidra izany dia somary maherihery vaika ary mety mitarika fampitehana nofo mipetraka nefa ary tokoa ny fanontaniana hoe nahoana ary no tsy levon'ny asidra ny vavony zao ndenge ampahafantarina antsika fa tena miavaka nanaovan'Andriamanitra ny firafitry ny selan'io vavony io misy andreo sela reo zany ao anatin'ny vavony mamokatra tsiranoka atsony amin'ny anarana hoe mucine amin'ny teny frantsay ary ny anankiray faharoa dia ilay atsona hoe bicarbonate dia reo zany no miantoka ny tsy fafahan'ny asidra manapotika ny vavony ary reo tsiranoka anankiroa reo avernety indray fa ny anarana dia atsona hoe mucine ary ny anankiray dia bicarbonate dia ny namoronan'Andriamanitra n'izy ireo dia ny ampahany betsaka dia mifototra amin'ny rano izany ary izy ireo zany dia manarona ny vavony iarovany mba tsy ho laniny asidra izay vokariny vavony irery ihany zao nefany raha tsy tomombana ny famokarana mazava ho azy ny mucine izay ny marina fa ny mucine io zany izy zany ilay lafika voalohany izay mandray voalohany ny ranony asidra fa ny bicarbonate zany dia ao amin'ny lafika faharoa zany koso faharoa ka raha lasa manify loatra zany mucine io dia
metafiditra anatinatiny kokoa ny vavony zany ny ranony asidra kanefa zany mbola eo le lafika faharoa de ny bicarbonate zany raha to zany ka lasa me manify le mucine de mbola eo zany misolo vaika azy ny bicarbonate raha sanatria moa zany sy tomombana koa mazava ho azy ny bicarbonate ny famokarana anazy de tsisy ninona azo ny vavony atao tsony fa dia laniny asidra ny nofotra malemilemy ao anatin'ny vavontsika io marina fa io vavontsika io de malemilemy ohatran'ny reny atikena reny tsy ohatran'ny nofotra hitantsika amin'ny fampiasantsika ny ratsambatana zany any amin'ny tongotra eny amin'ny sandry fa de malemy izy io ary tena amboarin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra andreo tsiranoko anankiroa ireo avy any eto ihany fa ny tsirangoka voalohany zany koso voalohany lafika voalohany de mucine ny faharoa ny bicarbonate ka raha misy favoazana mucine de miditra antsehatra ny bicarbonate miaro ny vavony ka rehefa tratra koa favoazana bicarbonate zany le tsirangoka faharoa tsisy nina azo atao de eo am'izay zany de tena miditra antsehatra ny fiforoana le atao hoe ulcère gastrique satria lasa maratra lay asidra lay vavonofiny vavony malemilemy kely mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ary no mahatonga ny tsy fatomombombana ny famokarana lay mucine sy bicarbonate zay mahatonga lay ulcère gastrique na le ratra ao anatin'ny vavontsika voalohany indrindra de hitantsika tany amboalohany teo fa ny namoronan'Andriamanitra reo tsirango anankiroa de mifototra amin'ny rano mazava ho azy zany fa raha tsy ampy ny rano sotrotsika de tsy ampy mazava ho azy ny famokarana andreo tsirango anankiroa zay natao hiaro le nofo malemilemy ny vavony amin'ny asidra eo ihany koa misy fahazarana zay mamatotra antsika olombelona de tsy inona zany fa ny fifohana ny sigara zay misy le pozina antsoina hoe nicotine io nicotine io moa zany dia singa ao anatin'ny sigara zay mahatonga fiakinan-doha indrisy mampalahelo ary eo ihany koa le voka-dratsy ateraky nicotine io de manery ny lalandrà ampahafantarana antsika fa ny lalandrà de mitatitra ny raha any amin'ny tova rehetra ary ny lalandrà de ny singa zay mamaritra anazy zany de ny rano anisan'izany ankoatran'ireo sela majinika miaraka ao aminy de mazava ho azy zany raha to ka efa tsy ampy rano isika mbola piny ny fifohana sigara de tsy ampy ny rano zay hoentina makany amin'ny vavony anampy amokarana lay atao hoe mucine sy bicarbonate ary zay mahatonga ny asidra anatin'ny vavony any manapotika ny nofony vavony akoatran'izay koa misy fahazarana eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fisotroana kafe ny fisotroana zava-pisotro misy alcool azafady ireo zavatra pisotro anankiroa ampahafantarina antsika fa zava-pisotro mahatonga fiakinan-doha koa izy ireo ary ny kafe moa nisan'izany zava-pisotro mahatonga fiakinan-doha kanefa ekeny lalàna izy io ary ny singa ao amindreo zavatra mampiakin-doha ireo zany de maniraka ny vavony ampitombo ny famokarana lay asidra sy tsirangoka mampivalan-drano be zany atao hoe diurétique ary satria moa zany araka zany hoe mampivalan-drano zany de mivoaka be da be zany ny pipi ozy izy tsika ka raha mitombo zany ny fivalanan-drano de mazava ho azy fa mety miena ny rano fokarin'ny vavony raha toy indrindrandrindra ka raha tsy ampy ny rano zay sotroin'ny olona anankiray ary vokatra zany de tsy voaro ny vavony fa lasa me matanjaka indray le asidra de miforona ao anatin'ny vavony lay atao hoe ulcère gastrique na hoe maratra ny vavony noho izany ary raha tiana ny sorohana sy anampiana ny fitsaboana ny ulcère gastrique dia tena ilaitsika ny misotro rano araka ny tokony ho izy ary amin'ny ankapobeny dia ny olon-dehibe anankiray ny fatrany rano zay tokony sotrony de eo amin'ny 2 litatra sasany hatraminy 2 litatra tsy njaraina ivelany sakafo ireo zany hoe raha tsy njaraina izy zany atao amin'ny vera de atao hoe 8 vera ka hatramin'ny 10 vera zany hoe zay zany rano tokony sotrotsika olombelo isan'andro hitantsika moa fa vavony resahany fa ny sela majinga rehetrarehetra anatin'ny vatantsika hatrany amin'ny ati-doha de mila izany rano izany
ary mampirisina atsika etona mba hiala amin'ny fifoana sigara sy ny fisotroana kafe ary ny zava-pisotro milisy alcool izay mahatonga izany aretin'ny vavony izany atao hoe ulcère gastrique. Dia izay indray ny tapany mahakasika ny toy ny aretin'ny fampahafantarana antsika mahakasika ny vavony ao anatin'ilay loha hevitra teo ny karazana aretina atao hoe ulcère gastrique. Dia mirary antsika rehetra indray mba ny fahasoavan'ny tompo mba anaraka le taridana rehetra teo hoe ny amin'ny fisotroana rano ny fifadiana ireo zavatra manimba ny vavony izany hoe toy ny kafe, ny zava-pisotro misy alcool ary ny fifohana ny sigara sy ny parakita fiditra anatin'izay. Faly miaraba antsika indray tratran'ity sabata folakandro ity 10 minitra fanabeazana ao anatin'ny 10 minitra dia ndehantsika hiresaka mikasika izany fanabeazana izany araka ny fanaontsika dia amerina kely tsika raha tamin'ny farantsika dia nahita ny resaka mikasika ny zaza heritaona ka hatramin'ny 3 taona. Dia nahitsika hoe ireo zaza ireo dia mbola ao anatin'ny kilalao tanteraka ary ireo zaza ireo dia olona mora mangalatahaka. Dia ny lesona ndraisika tamin'izay dia hoe aoka retsika ray aman-dreny ho modely mba hahatonga ireo zanakitsika ireo tsy ny zavatra ratsy na ny fahazarana ratsy ao amintsika no alainy tahaka fa ny zavatra tsara. Amin'ity androany ity indray dia ndehantsika hijery toizantsika izany le izy. Teo le izy ny hatramin'ny 3 taona, izao indray ny 3 taona ka hatramin'ny 9 taona. Ahoana indray ireo zaza ireo? Inona mampiavaka ity taom-pahazazana ity? Ty taom-pahazazana ity dia ataontsika hoe taom-pahazazana faharoa. Ary ny mampiavaka azy dia eo izy le miditra an-tsekoly. Rehefa mandeha makany an-tsekoly izy dia ao le mirongatra le manana fitiavan-tena kely. Satria nahoana eo izy le mihevitra fa izy irery ihany no tokony karakaraina,
izy rery any a no tokony horarahina naiza naiza. De zao anefany miandalana arak'izay hoe miditra ny an-tsekoly zay izy de miafaka io fitiavan-tenany io rehefa misy a fifandraisana am'ireo namany a ao an-tsekoly izy. Ary indrindra moa rehefa manomboka mitombo ny tenany a de mitombo le taona de miafaka tsy kelikely a izay fitiavan-tena izay. Inona ny lesona voalohany izay tokony ho atsika ray aman-dreny malala ary mpanabe isany amin'ity sokajy taona ity? Voalohany de aprisihana re isika ray aman-dreny a ametraka fifandraisana tsara eo amin'ny sekoly izay anaran'zanatsika sy isika. Inona ny antony? Mba hitondra risy-po ho an'le zanakitsika ny fianarana taony, ny sekoly idirany, fa tsy sanatria zany hoe lasa hitondra ngidi-po azy ny fandehanany an-tsekoly. Lesona faharoa de zao hoe tsara ny anamafisana ao amin'ny zaza mandritra vanim-potoana faharoa le fahazarany efa niraisiny le nangalatahaka atsika izy manadio tranontsika de manomboka mba manadio izy le sika mibango volontsika iny de mba nitafiny koa zay le fahazarana le fahalalam-pomba ananatsika le nitafiny de tsara kolokoloina mandrakariva iny zany hoe le efa nambolena tao aminy a de tsy ongotana tsony a fa atao zay anamafisana azy ao aminy. De andray fanabahakevitra ary isika amin'ity takariva ty, ndao sika hivavaka ary isan'andro de tokony ataotsika izany mivavaka izany mba hatonga an'ireo zanakitsika ireo ho tia fianarana ary ahomby amin'izany fianarana izany. Le fianarana tsy ny any an-tsekoly ihany fa le fianarana izay taafiny amintsika mpanabe, isika mpanabe ao an-tokantrano, isika mpanabe any am-pianarana. De faranatsika ny fotoana ringanetsika ray aman-dreny mba ho ray aman-dreny izay mitondra mbavaka mandrakariva ireo zanakitsika mba hitombo ny fahatsarana izy ary hatonga azy ireo ho tena tia fianarana. Hivavaka ary isika. Misaotra ray malala noho ny lesona izay nomenao anay. Misaotra satria nomenao tombontsoa zahay ho mpanabe, ho ray aman-dreny. Meo anay ny finiavana sy ny fananao masina mba hahafahanay mitondra-bavaka mandrakariva ny ankonanay mba ho tia fianarana izy ireo. Ary ny toetra izay efa napetraka sy nambolena tao aminy de hitombo mandrakariva eo amin'ny fahatsarana. De isaoranay ianao ny fidiranao an-tsehatra amin'ny fanabeazana izay ataonay satria tononona sy angatahana maranao Jesosy eo ny vavaka. Amen. For a babe, that little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. That little Lord Jesus asleep on the hay. Ooh, ooh, ooh. The clouds are long, a
Jesus, I ask you to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with you there. sahady eo amin'izao fifaran'ny fotoana izao tsika ry ava-malala finaritra ny fiarahana taminao kanefa mba ahafahantsika mamarana ny fotoana ao mpifaliana sy ahitantsika fiadanana dia andeha hiaraka hieno fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mialoha izany dia tiako nitondranao sy manasanao hiaraka imombavaka ivavaka isika. Misaotra Andriamanitra no nanomezanao anay ny fotoana rehetra kehitriny izay anokatra ny teninao mety eza hikasika anay mety eza hampahereza ny teninao izany ka hitondra fampaherezana ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
toepo tsara nanana izay indray no torohevitra atolotro anao mandritra nyity fampahirezana ity mba hahafahanao manana toetra sy herinandro vaovao ahita-pifaliana ao anatin'ny enemana zay ho diavintsika afaka fotoana voy. Toepo tsara nanana fampahirezana nalaina avy ao amin'ny bokin'ny Salamo izy ity, Salamo 130 raha ny marimarina kokoa. Ny afatra voalohany dia ity izay ny ambaran'Andriamanitra aminao. Zao no voalazany. Eo amin'ny andininy voalohany dia hoy izy, aza tezitra amin'ny mpanao ratsy ary aza mialona ny mpanao heloka. Mandritra ny herinandro ianao dia atsoin'Andriamanitra tsy ho tezitra amin'ny olona izay miteraka fanafitohina ho anao, ary tsy ho tezitra na hanana fialonana na fankahalana reo izay mety manana toetra hitanao fa ratsy sy meloka, fa atsoin'Andriamanitra ianao anina fifaliana mandrakariva. Dia izao no fanambarana eo amin'ny andininy faharoa, matokia ny tompo, atokiso Andriamanitra ry ava-malala. Atokiso izy satria izy no manana ny drafitra tsara indrindra ho an'ny fiainanao. Dia itoizan'ilay filazana, ankino aminy ny fiainanao ka itokio izy fa anao izay mahasoa ho anao Andriamanitra. Izay no afatra atolotro anao androany. Miantso anao Andriamanitra, tsy alona ny ratsy, tsy hankahalan'ny mpanao meloka, fa atoky an'Andriamanitra satria Andriamanitra no anao soa anao mandritra ity herinandro ity indray. Ivavaka isika. Misaotra noho ny amin'ny teninao Andriamanitra, fifaliana ho anay no mandray izany. Koa meteza hiasa ao anatinay mandritra ity herinandro vaovao izay itiavinay ity, ka ho fiadanana sy fifaliana ny fiainanay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.